Nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny lisitra izay navoaka ny CES na ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana Andriamatoa Hery Arisaina avy amin'ny fitimana ny fianakaviam-ben'ny Tiko Madagasikara. Fanazavana ary. CES ve dia azo itokina hitondra na amoaka ny valim-pifidianana marina, valim-pifidianana ho ekeny rehetra, valim-pifidianana tsy tondrakontaka. Satria izay foana manko ny andraisantsika hatramin'izay hoe anao hiditra fifidianana, fifidianana ekeny rehetra, valim-pifidianana tsy misy mpanakina, valim-pifidianana mety amin'ny rehetra. Nefa raha nahita ny fihetsiky ny CES dia tady alay-panahy iteny fa ny CES dia fototra ray na loharano ray hitondra krizy eto Madagasikara. Donc amiko zany ny fomba fiasan'ny CES tamin'ny famoanana zavatra iny dia tsy hamahaolana fa hitondrantsika amin'ny krizy vaovao indray satria maro ny lalàna vohitsakitsaka ny CES tamin'ireny famoanana lisitra satria zao ny CES tsy atao amoaka na ahaka fanapakevitra politika mihitsy fa ny CES amin'ny juridiction électorale azy dia tokony lalàna mampianatra lalàna zay voasoratra anaty code électoral ny ataony manahy zany manahy mafy mihitsy fa hoe tsy eo ambony indray zany ny CES no amoaka ny valim-pifidianana fa ho any mampitasoandray mpandeha indray zay natao ohatra tamin'ny 2002.